Ho aminareo anie havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Mampahatsiaro antsika zavatra maro ny fahaveloman'ny Tompo. Mampahatsiaro antsika zavatra maro ny fahaveloman'ny Tompo. Amin'ny filazantsara araka ny Jaona 2:20, 2:1-4, mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesoa teo amoron'ny ranomasin'ny Tiberiasy, ary toy izao no nisehony: niaraka Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimo, sy Natanaela ilay avy any Kana any Galili, sy ireo zanaky Zebedio ary mpianatra roalahy hafa koa. Koa Simona Petera taminy: andeha anarato aho, hoy ireo taminy, andeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra antsambo kely, ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona akory izy. Ary noho nefa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesoa, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesoa izany. Dia hoy Jesoa taminy: anaka, manan-kanina va ianareo? Dia namaly azy hoe izy tsia, ary hoy izy taminy: alatsao eo amin'ny sisiny ankavanan'ny sambo kely ny haratonareo, dia hahazo ianareo. Koa dia nalatsany izany, ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahany hazan-drano. Ary hoy ny mpianatra izay tiany Jesoa tamin'ny Petera: ny Tompo iry. Ary hareny Simona Petera fa ny Tompo iny dia nisikina ny akanjo ivelany, fa tsy ny akanjo izy, ka nirotsaka tao amin'ny ranomasina izy. Fa ny mpianatra sasany nandeha antsambo kely ihany, nisarika ny harato feno hazan-drano, fa tsy lavitra ny tany izy, fa tokony ho 200 akiho ihany. Raha vao niakatra an-tanety izy dia nahita afinarina teo sy hazan-drano teo amboniny ary mofo. Hoy Jesoa taminy: analao hazan-drano amin'ireo voazonareo teo. Dia niakatra Simona Petera ka nosarihany ho an-tanety ny harato feno hazan-drano vaventy 350. Ary na dia be tahaka izany aza izy dia tsy tritra ny harato. Hoy Jesoa taminy: avy hiara-misakafo. Fa tsy nisy mpianatra sa nanontany azy hoe: iza moa ianao? Satria fantany fa ny Tompo izy. Ary tonga Jesoa dia nandray ny mofo, ka natolony azy, dia vao ny hazan-drano indray. Izany no fanotelo nisehony Jesoa tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mitombandavana ny fisehony Jesoa velona. Jesoa nitsangana tamin'ny maty. Akoatra ny fisehony tamin'ireo vehivavy teny amin'ny fasany, dia ity mofinaina ity no manambara fa efa intelo sahady izay Jesoa no niseho tamin'ny mpianatra. Eto dia ambara amintsika fa mampahatsiaro zavatra maro io fahaveloman'ny Tompo, io fisehony Jesoa velona tamin'ny mpianatra io. Eo aloha voalohany, mampahatsiaro antsika ny tenin'i Jesoa izay efa nilaza fony fahavelony fa tsy maintsy ho samborina izy, homboan'ny olona amin'ny hazo fijaliana ary ho faty, ary hitsangana maty, ary hiaona aminareo any Galili. Eto tsaroan'ireo mpianatra fa na dia niverin-dalana aza ny nalehany tany Galili, tena ny fampitoana hiverin-dalana mihitsy, andeha hanarato ny ray,
iverina amin'ny asa mahazatra azy taloha satria tsy eo tsony ny tompo. Dia iny koa ny ambony mba ny teny manao hoe anaraka anao koa zahay. Tena ny fampitaona hiemotra reto mpianatra ireto. Dia io Jesosy velona miseho aminy, mampahatsiaro fa fotoana ny fanarahan'izy ireo ny iona any Galilea fa tsy hiverenana amin'ny asa akory. Ry havako malala, natohina izay heverina fa fahakiviana, fahaketrahana, fahabangana, tsy eo tsony ny tompo, efa tsy tazana ilay namolavola nanefi nandritra ny 3 taona sy tapany, andeha hiemotra, andeha hiverina, andeha hiala amin'ny fanompony. Dia hitantsika eto fa natohina fikelezanaina n'ireo mpianatra izay nanana traikefa amin'ny fanaratona, dia tsy nahazo na inona izy rehefa miala amin'ny tenin'ny tompo mantsy, dia tsy fahombiazana mandrakariva. Ka indro ny tompo miseho mampahatsiaro ny teniny, fa tsy ny teniny ihany, fa ampahatsiahivina eto koa ny fiantsony. Tsaroantsika tsara ny fotoana niantson'Andriamanitra ny Petera sy ny namany fa izay teny am-panaratona, nilazany hoe andeha anaraka fa ataoko mpanaratolona ianareo. Dia naverin'i Jesosy eto indray izany sary izany, nobaikony indray Petera sy ny mpianatra namany ny isa 7 lahy, manao hoe alatsaho amin'ny sisiny ankavanana ny aratonareo mba hahazahoana hazandrano. Tsaroan'i Petera tamin'ity fisehoany Jesosy ity fahaveloman'i Jesosy ity, fa ilay Jesosy izay niantso azy ho mpanaratolona eo. Aikay, ho amin'ny fanaratona olona nentsony. Ary dia hitantsika tsara fa rehefa nanao ny asa fanompony, mampanarantolona azy Petera, dia fahombiazana mandrakariva ny vokany. Tsarovy fa olombo antson'Andriamanitra ianao, ka aza miemotra, aza miala, aza manosy-botanana, eny, aza matahotra akory aza, fa ny tompo no efa nifidy sy niantso anao. Fa tsy izany ihany, fa mampahatsiaro ny tompo amin'ity fahavelomany, fisehoany velona ity, fa Andriamanitra ny fitahiana izy. Andriamanitra mitahy ny olona izy. Fony izy teo amin'ny mpiarabelona dia hitantsika tsara fa nitahy izay rehetra teo anoloana, nitahy izay rehetra tandrify azy, ka nandray fitahiana avokoa ny olona rehetra. Dia indro hazandrano vavety 350 no azo an'ireto mpianatra ireto. Tsy tritra ny arato. Manambara izany fa fitahiana safononoka, fitahiana lehibe no hitahian'Andriamanitra ny mpianany. Ary ampahatsiahivin'Andriamanitra fa ao amin'ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra ihany no andraisam-pitahiana. Amin'ny fanarahana ny baikon'i Jesosy alatsaho amin'ny sisiny ankavanana ny arato no andraisana ny fitahiana. Tsy hitonontonona fahatany ny fitahiana hilatsaka ao an-tokantranonao na ao amin'ny paosinao na ao am-poketranao, fa miainga amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Fa mbola hitantsika eto ihany koa ny endrim-pahatsiarovana anankiray. Ilay rehefa niseho ny tompo dia hitantsika fa nanolotra hazandrano voatono sy mofo ho an'ny mpianatra. Izao no voalaza eo amin'ny 7:12 hoe ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy dia vao ny hazandrano indray. Tena mampahatsiaro antsika ilay fanasan'ny tompo izay naorin'ny tompo farany tamin'ny mpianatra fahizay. Ilay geste, ilay fihetsika, ilay teny izay natao tao amin'ny fanasan'ny tompo no indro naverin'ny tompo indray eto. Izao no ilazan'ny tompo azy tamin'ny fanasan'ny tompo na hoe ity ny tenako izay omena ho anareo, izao nataovy ho fahatsiarovana. Dia nandray ny mofo izy ka natolony. Ary eto dia hitantsika indray fa nandray izy dia nanolotra izany ho an'ny mpianatra indray. Ry havako malala, na dia tao aorianan'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty azy,
dia mbola manam-potoana anaovam-pahagagana ny tompo, ary dia mbola manam-potoana ihany koa anorenana lay ampahatsiaivana, ampahatsiarovana ireto mpianatra ireto, lay famonjena lehibe. Ambara amintsika zany, ny hevitra zany dia ny hoe tsy ny fahafatesan'ny tompo ihany no mitondra famonjena ho an'ny mino, fa tena mitondra famonjena ho an'ny mino koa ny fahaveloman'ny tompo. Ary marina ny ambaran'ny apôstôly Paoly manao hoe fa raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay, dia foana ny finoanareo, dia mbola ho fahotanareo ihany ianareo. Mampahatsiaro antsika ny famonjena lehibe izay nataon'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana arak'izany, io fahaveloman'ny tompo io. Feno ry havako malalaka izao, nitondra dika vaovao teo amin'ny fiainan'ny mpianatra ity fahavelomana, fisehoan'ny tompo velona ity. Manoritra fiainana vaovao an'ny mpino ny fahaveloman'ny tompo. Koa meteza ry havako andray ny fiainana tolotry ny tompo anao, meteza hiara-belona amin'ny tompo, andraisanao zany fiainana vaovao atolotry ny tompo ho anao, zany fiainana feno fahazavana, fiainana feno fitahiana, fiainana feno fahombiazana miaraka amin'Andriamanitra lay efa nandresy ny fahafatesana, lay velona ary velona mandrakizay. Dia ho an'Andriamanitra irery an'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay fa velona ianao, mandresy ny fahafatesana, mandresy ny aizina, mandresy ny akanosana, ary mandresy ny tahotra rehetra izay mila hiraviravin-tanana, te hiemotra, te hiverina, te hiverin-dalana no indro antsonao amin'ny fahavelomanao indray. Dia iroso izay tompo, androso hiaraka aminao, androtsaka ny aratonay, azahoanay fahombiazana, azahoanay fitahiana ao aminao. Fa fantatray fa ao aminao ihany no misy ny fahombiazana ho anay. Entinay ambavaka aminao ankehitriny ireo mpanomponao marobe izay miraviravin-tanana amin'ny finoana, te hiemotra, tsy mafana, tsy mangatsiaka, toa matimaty. Ireo mpanomponao marobe izay tohina, ireo izay kivy, ireo izay ketraka, ireo izay manana olana samihafa eo amin'ny fiangonana. Entinay tompo mba ho ampisehoanao ny fahavelomanao, lay mitondra fiainana, lay mitondra fahombiazana. Dia ianao tompo, amerina azy renindray ho amin'ny antsonao izay efa niantsonao azy ho mpanomponao marina tokoa. Ataonay, angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, misaotra raha eo. Amen.